Alleloia. Amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasana bamalala no ianana amintsika amin'izao fotoana izao irabana antsika tsirairay avy faly indray tena ko mirabanareo eto androany tonga eto amin'izao fandarantsika vavaka fiembenina zay rahano amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio ny mpikambana anatinatiny vavaka fiembenana ary ny gropy izay mare izay miaraka aminay isan'andro isan'andro mantotosan'izao fandarana izao dia ny fiadanana tompony eo amintsika tsirairay avy ary matoky sy mino fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity raha lasina vavamalala raha androany no vao tonga miaraka aminay dia teteny aminao hoe tsika sendrasendra koa natongavinao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia mahareta hatramin'ny farany dia tonga soa dia aza mieritreritra hoe vahiny be anao eto na dia voandrana ianao tonga eto fa raisinay tahaka ny efa mpiaraka aminay eto ary dia mahareta hatramin'ny farany dia ho tahiny tompo isika tsirairay avy. Ranabavy mialatsiny ohatra ny tsisy mbola tsy tonga aty amiko ihany no toratra amin'izao ilanatsiny amintsika rehetrarehetra. Ranabavy aina niditra voalohany teto androany marina sa diso izany teniko izany. Ranabavy aina no niditra voalohany teto androany tamintsika rehetrarehetra dia omena azy indray nitsodrano amin'ity androany ity. Ranabavy aina dia ho tahin'Andriamanitra hatrany ary sendra tsaroako eto ny tenin'ny Mosesy indray andro tamin'Andriamanitra hoe ianao izy efa miteny hoe teny amiko hoe eto miakatra ty firenena ity raha hiainga aho izy Mosesy iza momba andeha hiaraka amiko toy izy Andriamanitra hoe nitavako mihitsy za mihitsy no hiaraka aminao. Halleloia. Naiza naiza ny lehanao ranabavy aina ninona nataonao dia Andriamanitra mihitsy ny aloha lalana anao amin'izay rehetra ataonao dia ho tahiny ianao raha miditra ho tahiny ianao raha mivoaka dia mahereza ranabavy aina tahiny Jesosy mahereza tsika tsirairay avy. Somary misy olana moa ny partage amin'izao dia isika rehetrarehetra mba hiangaviana raha ohatra mba misy aminareo manana fahafahana afaka manao partage dia mba ataovy mipartage satria izahay zao za zao lasa tsy afaka manao partage lasa tsy haiko na hafiriana na roviana dia lasa mety tsy takanisan'andro no mety misy amin'ny olona mahita ty fandarantsika ity fa zay mba afaka manao partage dia angatahana tanandroy izy mba ifandrimona aminay hanao partage dia tahiny Jesosy zany antsika mianakavy ary dia fiadanana tompo amin'isa tokantrano isam-bataloha izay mandray an'izao fandarana izao ranabavy aina niditra voalohany dia narinaraka atao daholy ranabavy i Mapionina i Eliana ny Ana Maheno Soa ao ihany koa i Kodaleoni dia ao ihany koa i ny Ana Maheno Soa Kodaleoni Mamy Sirandry Tsiry Amboaramiel tonga soa ihany koa i Marijo ranabavy Saondra Roevera Kadaka Erika Raka tonga soa i Tozy Mikael Nory Malalaseny tonga soa Kodanela Bersava Mapionina ary ty zanay to Madagasikara ranabavy Lina Soameva Verselina tonga soa ao koa i Sandola Eliza Tsiala Tina Rakotoary Zaka Fity Samina Kamaradin'i Jesosy ao ihany koa Marijo Lantonirina Rahalahy Asina Apôstôly ny Ana Maheno Soa dia ao ihany koa i Tody Rahono Soa dia Faratina izy zany Faratina Ramasitera tonga soa Bersava Mami
Zizi Carla, soa mevy efa teneniko teo, Nambintso, tonga soa daholo isika mianakavy faly be mahita anareo Lovelitina efa tonga ny t-shirt, Andoandry tonga soa ihany koa, Felana Rakoto, tsisy notification ntsony samy mitsatotsatoka atsika raha zara Monika, raha volanay Vrolandy androany efa nahita an'izany anaran'izany dia tonga soa ianao tonga soa dia maharitatra amin'ny farany. Alleluia. Ao ihany koa i mamany Jenika, raha vavin-dranam-pampizaminy zany any Madagasikara, tahin'i Jesosy. Faly Ray Eritovo, Rodine Marie, tonga soa daholo isika mianakavy. Alleluia, faly foana zay mahita anareo, faly be mihitsy mahita anareo dia maharetatra amin'ny farany. Androany tsika dia hanao vavaka fanombohana tsika hanombohantsika ny fotoana. Olona mbola tsy hainareo teto mihitsy ny feony hatramin'izay ny olona hivavaka fanombohana androany. Izy ary zany dia efa taro manomboka androany raha ho anareo mbola tsy mahalala fa nareo nge afaka mandray anjara daholo vavaka fanombohana fa izy ity moa dia efa mpikambana tanatin'ny vavaka mpikambana tanatin'ny groupe izay maharesy ary efa mpandray anjara eto izy manomboka androany izy hanao vavaka fanombohana. Ho avy koa ny toriteny hony. Alleluia. Androany raha-mpandrosotsika ary ny anabavintsika raha-bavy Saondra ary hoe verany fantarantsika azy eto amin'ny anarany ato amin'ny Facebook fa Ranabavy Saondra no tena anarany. Androany tonga dia ampandrosotsika izy hitondratsika anaty vavaka fanombohana. Tafitsika hiditra amin'ny fandarana manaraka dia ny anja tononkalo. Izy tononkalo indray androany ndao ary tainy tompo Ranabavy Saondra anao ny fitenenana. Tainy Jesosy pasteur. Miaraba pasteur dia miaraba antsika rehetra miaraka hivavaka arsika. Raha inay tsara indrindra izay any an-danitro, dera sy laza ary voninahitra no atolotra ianao amin'izao hariva izao no nitantananao anay nandritra iny alina sy ny tontolo andronay anio. Misaotra raha io no famindraponao sy ny fitiavanao lehibe tsy manapetra ho anay mpanomponao. Tonga eto amin'izao vavaka fiambenana izao indray izahay tompo malalo mba hideranao sy hiaino ny hafatra izay ampitondrainao ireo mpanomponao. Koa ametesy ianao raha io hanatrika izao fotoana maminay izao indray. Satria ianao efa niteny fa raha misy rona telo miantso ahy dia ho afovoany aho. Mino aho tompo malala fa efa manatrika anay eto tokoa ianao. Raha misy zavatra tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao nataonay tamin'ity tontolo andro ity dia hifonanay sy angatahanay famelan-keloka avy aminao izany. Ireo namanay izay mbola tsy tonga eto na andalana dia ianao no hitantana azy ireo. Raha misy kosa ireo marary na manana olana tsy afaka manaraka izao fotoam-bavaka izao dia ianao tompo malala hanasitrana azy ireo sy hamany olana rehetra mba hahafahany tonga eto indray amin'ny fotoana manaraka mba hisitraka sy hahazo hery amin'ny fiainona ny teninao. Io ihany koa ny fitaovana rehetra izay ampiasaina eto Jesosy malala mba tsy hisy fahatapatapahana na olana hanelingelina ny fandraisanay ny hafatrao. Dia avaozy indray izay tsirairay avy ka tsy ho tendraraka andalana sanatria izay hafatra omenao anay anio fa mba ho tena hikasika ny fonay sy ny fanahinay tanteraka ka hitoetra ao anatinay tsirairay avy sy ampiarinay tokoa eo amin'ny fiainanay. Io ihany koa ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra aminay anio mba ho apetraka ao eo ambavany tompo malalo ny hafatra lehibe tianao ampitaina aminay tsirairay avy. Izany vavaka izany no angatahako amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo malala anay. Alleluia. Amen.
alleloia mahakasitraka andranabavitsika sahondra tamin'izany bavaka matsiro tena voatetiny daholo ny fitondranam-bavaka mahafinaritra sady mamy a dia isaorantsika azy zany dia andriamanitra manakira-pahasalamana any amaly fitenorana bavy sahondra tamin'ny asa izay vitanao teto fa mamy dia mamy tokoa ny vavaka ka dia tahin'ny tompo ary dia mitombo fahasoavana dia mitombo ositra ihany koa dia mahereza hatrany ranabavy sahondra tahiny Jesosy anie ianao. Dia miandry anareo manaraka ihany koa manao vavaka fanombohana. Alleluia. Andelina Suzelle, Rantalina Marie Charline, Naël, Jessica Patici, Olga Rousseau, izy azy koa mbola tsy voaravako teo hitody Raoso tahiny Jesosy tsika menakavy andahorantsika aloha ianao antsatonokalo tsika androany soratra asa soratra alleluia amezana voninahitra n'Andriamanitra dia andao omentsika fitenenana indray ny ranabavitsika Verselina izy izay hitondratsika anatin'ny antsatonikalo androany hitondra ny vetsovetsopony amezana voninahitra n'Andriamanitra ndao ary tompo ranabavy Selina Rosemina anao ny fitenenana. Ny finoko dia ofikiriko ary tsy mba hoariko. Ny fikiriko satria nahavonjy ahy, nahasambatra ahy ary nampandresy ahy. Andriamanitra tsy mba misy hafa fa tokana sady mahery izy. Namorona ahy tao am-boka izay nahitako izao fiainana izao. Misaotra anao ray satria ray be fity tokoa ianao ary tsy mba nanary ahy. Misaotra noho ny fitiavanao Jesosy raha foniny mbola rehefa nanota ny tenako dia navotanao ary nanampy ahy ianao tamin'ny rehetra. Tsy mba ho adinoko ny soa vitanao ary ekeko sy ezahiko ny hanompo anao. Fa raha mbola tafalatsaka ao anatin'ny onta aho, raha mbola eto an-tany Jesosy dia misy matoky fa tsy mba andahy ahy ianao raha mibebaka eo anatrehanao. Raha tonga ny andro izay mety ampisalasala sy mety ampiembotra ny fanako dia mino ahy Jesosy fa ianao dia tsy hanary ahy fa amerina ahy ao anatin'ny rovanao. Amerina ahy mba isaintsainanao, amerina ny foko sy ny fanako ho tonga ao aminao. Misaotra Jesosy ary iriko ny fanahy masinao hanjaka ato anatiko mandrakizay.
Nifaliako satria lehibe tokoa ianao no sady mpamonjiko. Fa raha misy ny fotoana nahatsiarovako fahasambarako dia noho ny haviavinao izany, noho ny fitiavanao, noho ny famindraponao. Dia rako ianao ary ankasitrako ny anaranao. Alleluia. Misaotra Jehova, misaotra Jesosy. Amen. Alleluia. Sotra betsaka andranabavisika Selinatsika tao anatin'izany sasoratra antsatononkalo izay nentiny tamintsika tamin'ity androany ity. Dia Andriamanitra manankirepasoavina nerana vavy amaly fitianao dia toy izo hatrany fa mahafinaritra ny antsa, tena antsa tokoa, antsa tononkalo. Dia mitombosa dia mitombo fasoavana dia misaotra antsika koa mankasitraka ny zareo foana ireo mpandray anjara rehetra fa mampahery an zareo ny fankasitrahana izay ataontsika ka dia tahino ny tompo mahereza. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika rehefa avy eo androany moa dia elaela mampionona mba tsy nitondra tenin'Andriamanitra teto dia androany indray hitondra tenin'Andriamanitra eto izy androany. Milohan'izay nefa dia henohitra aloha tsika dia atao totsika ty raha mahafinaritra be ty hoe miandry anao fa tsy ilay miandry anao fataontsika fa miandry anao hafa. Ndao ary nofinaritra ary tsika rehetra dia aorina izy ty toa dia hitra ny tenin'Andriamanitra tsika dia avy eo amin'ny velonety ihany koa mila velatra ny tenin'Andriamanitra. Meno nofinaritra daholy tahiny Jesosy.
Alleluia, miandry anao foana ozy izy le hira, miandry anao foana ny foko, alleluia, mino fa miandry anao foana koa ny fono, miandry an'Andriamanitra foana koa ny fonao io a, dia ho tahin'ny tompany antsika menakavy. Iza mbola tsy voarava teto a, Jonatana, Fogasoa, Fabiola, zay ihany angamba mbola tsy voarava teo a, Mami, zay ihany angamba ny sisa mbola tsy voaravako teo a, dia miarava anareo izay vao niditra vao androany a, dia tongava indray raha pisy rehetanao fa mampahery anao eto androany. Andao antsika hiditra amin'ny ten'Andriamanitra, rahantsika mampiona ny ten'Andriamanitra androany, dia azagaga nareo raha tsy miaraba izy a, hatrany takamazatra fa itony toriteny itony dia toriten'ny tsoahana atao anatin'ny vavaka maraina, dia amin'ny herinandro nareo a, raha tsisy vivany dia isy vavaka maraina amin'izay ny talata sy lakamisy, fa atsiaro kely vavaka maraina aloha tsika anatin'ity toriteny ity ka tsy miaraba intsony izy satria efa vita tany amin'ny voalohany tany ny araba fa le toriteny fotsiny sisa mitsoahana sao dia gaga nareo toa tsy miaraba tsy namany tezitra ve fa efa niaraba izy. Tahiny tompony nareo a, ozy a imam-pionina. Dao ary a, avy hatrany tsika dia hiditra amin'ny ten'Andriamanitra ary a, dia mihaino finaritra daholo ary a, dia mitombo fahasoavana maharetatra amin'ny farany. Dao ary. Izay tena masitsika amin'izao fotoana izao dia mifampaheritsika mialohan'ny hanomezantsika indray ny vavaka rehefa avy eo a, adamarana ny fotoana rehefa avy eo. Izay tena andriamantsika ao amin'ny Deutéronomia no vakintsika androany. Deutéronomia fahatelopolo, Deutéronomia fahatelopolo andininy fahasivy ambin'ny folo sy faharoapolo no vakintsika. Deutéronomia fahatelopolo dia fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe miantso ny lanitra sy ny tany ao anio. Vavolombelona aminareo fa efa nataoko eo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana, ary ny fitahiana sy ny fanosorana. Koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Dia niodian'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, ka hiaino ny feony sy fikotraniny, fa izany no fiainanao sy fahamaron'ny andronao. Mba honenanao eo amin'ny tany izay niainan'i Jehovah tamin'ny Abrahama sy Isaka, ary Jakoba razanao homena azy. Amen. Andriamanitra teto no miantso vavolombelona. Vavolombelona tsy afaky ny adainga, ary ny zavatra rehefa hitsoina vavolombelona dia zavatra tiana ho mari-pototra tsara, tiana hipetraka tsara. Misy Andriamanitra hoe miantso ny lanitra sy ny tany no vavolombelona aminareo. Indro ny tena Andriamanitra efa nataoko eo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana, ary ny fitahiana sy ny fanosorana. Misy karazana zavatra anankiroa ngeza
mamaritra ny fiainan'ny olona izay nataon'Andriamanitra mihitsy eo anoloana, izany hoe tsy nafenina, miarihary, mitapoko, mitapirenena. Dia zavatra anankiroa mifanohitra, dia ny anankiray fiainana, dia ny anankiray fahafatesana. Ny anankiray fitahiana ary ny anankiray fandrosoana. Dia miavaka tsara ireo fa saingy samy natao teo anoloana. Ary tsy vitany hoe napetraka Andriamanitra teo fotsiny ilay izy dia lasa Andriamanitra. Fa Andriamanitra mihitsy tsy ny miteny mandrisika ilay olona izay tompo-tsafidy manao hoe ny fidiana ny fiainana mba ho velona. Ry havana, raha izany teny izany ve miarihary eo anoloanao misy fiainana eo dia misy fahafatesana eo, dia misy fitahiana eo dia misy fandrosoana ianao, dia mbola tokony ho tenenina ve tsika ry havana hoe ny fidiana ale fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Raha zavatra efa hita maso miarihary eo, tsy tokony entanina intsony tsika hoe mifidiana, fa tokony tonga dia ny olona fotsiny mahita hoe ity misy fiainana, za hifidy an'io. Za kosa aloha tsy mba ho any amin'ilay fahafatesana izany aho e. Za aloha tsy tiako izany any amin'ny fandrosoana, tsy eo ny fitahiana. Fa eto Andriamanitra dia mbola mandrisika indray hoe ny fidiana ny fiainana. Satria nahoa? Satria ny olona tsy te hifidy amin'ny fiainana ry havana. Ny olona tsy te hifidy ny fiainana. Ary na dia efa miarihary azy eo anoloan'ny olona, tsisy afenina. Jerena tsara fa tsika izao rehefa ohatra hoe azao mahita ho an'ny izay mbola voka sigara na ho an'ny olona voka sigara taloha dia mahita eo amin'ny trano sigara na fony sigara iny misy teny kely eny. Tsy haiko tsara moa ilay teny fa ohatrany hoe danger, ohatrany efa misy ny teny hoe aza mifoka moa zambany raha mba misy matadidy an'ilay teny kely eo amin'ilay fony sigara iny dia mba sorateto azafady fa tsy tadidi fa misy an'izay, misy resaka ohatrany hoe fampitandremana ilay izy. Fa fidin'ny olona ihany, dia foan'ny olona ihany. Rehefa be lehibe ny siantifika efa mamoaka zavatra be lehibe hoe ianao raha mifoka sigara iray dia mihena 3 andro, mihena azafady 3 minitra, fumer tu, la cigarette tu, soatranareo dia hitanareo efa mipetraka eo amin'ilay fonina sigara mihitsy ilay izy hoe mamono afidin'ny olona ihany e. Dia foany. Dia raha mifoka sigara iray ny olona dia ao anatiny dia mihena 3 minitra ny andro ienana. Tena mamono mihitsy izany ilay izy. Avoaka daholo izao rehetrarehetra izao. Ohatra izao ny pomoan'ny olona mifoka sigara nandritra izao taona dia maintimainty be dia feno setroka be. Fa foan'ny olona ihany. Efa tenenina fa nitoka. Rehefa mandeha ohatra hoe mandeha ny amin'ny tobim-pahasalamana eny na ohatra izany dia misoratra eny amin'ny rindrina aty dia misy an'izany foana hoe ainao ny alikaola sotroinao aza misotro alikaola fa io dia nahatonga zavatra ohatr'izao dia avoakany eo daholo ilay aretina azo avy amin'ilay alikaola. Fa vakian'ny olona fotsiny dia iny sotroiny ihany. Tonga ny fijangajangana efa tenenina fa misy aretina be lehibe vokatry ny fijangajangana ankoatry ny fahampitehana tokantrano sy ny sisa. Fa mbola misisika ihany ny olona. Nefa manino ary aseho eo anoloan'ny olona mihitsy ny fahafatesana. Tsy miafina io fa miarihary fa misisika ihany ny olona. Dia aseho an'Andriamanitra io koa nefa ny fiainana. Inona moa ilay fiainana? Misy izay tena Andriamanitra. Andininy 20 dia ny oti an'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka hiaino ny feony sy fikitraniny, fa izany ny fiainanao sy fahamaron'ny andronao. Mba honenanao eo amin'ny tany izay nianan'i Jehovah tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao omena azy. Io ilay fiainana io.
Ho tian'i Jehovahandriamanitra ao ianao, iain'ny feony dia fikitra aminy. Sarotra be ve izany? Zaho iny fa le mandeha mijangajanga sy mandeha misosoka fa mbola sarotra noho izany ngiafana. Mbola sarotra. Ity ianao a, miaino feon'ny Jehovahandriamanitra ao. Amin'ny alalan'iny na miaino feon'Andriamanitra e. Aforotra anao no alika ao a, dia mivavaka ianao. Sokafanao baibolinao a, dia mamaky ianao. Dia miaino toriteny ianao, dia henonao ny feon'Andriamanitra. Tsy sarotra izany a. Tsy andehananao any amin'ny fiandaminao ohatrina tsy malahirana e. Ho tian'i Jehovahandriamanitra ao, arakaraky ny henonao ny feony ahafahanao tia azy. Fa ozy izy ny olona, tsy mety aminay izany. Sarotra aminay izany. Izany no tonga n'Andriamanitra namporisika ny fidiana ny fenany. Satria fantatr'Andriamanitra loatra fa ny olona tena tsy te hifidy an'io mihitsy. Dia mbola amporisihana ny olona hifidy. Hifidy fiainana ny havana. Mba ho anina ozy izy, mba ho tahina izy sy ny taranany. Izany hoe ny fiainonao an'Andriamanitra androany izany, ny fitiavanao an'Andriamanitra androany izany. Dia sady hamaro ny andronao, no ny fitahinao anao sy ny taranakao. Nefa zavatra tsy nahandreraka anao, tsy nanahirana anao nanao azy, fa azonao atao tsara. Ry havana malala, izao foana ny zavatra teniko. Andriamanitra ny havana, ny zavatra rehetra dia hainy atao. Tsisy tsy hainy atao ny zavatra rehetra. Hoy ny tena Andriamanitra hoe izany Jehovahandriamanitra nofo rehetra moa misy zava-mahagaga tsy haiko fa hain'Andriamanitra atao daholo. Fa tokana ihany ho any zavatra tsy hainy dia ny manery safidin'ny olona. Andriamanitra ny havana tsy mahay manery safidin'ny olona izany mihitsy. Nanomboka tany amin'ny Adama sy Eva tena tsy vitan'Andriamanitra mihitsy nanery ny safidiny Adama sy Eva. Tsy vitany satria nahoana? Satria fantany fa ny olona anankiray raha vao ny zavatra anankiray mihitsy ny asiana hoe tsy maintsy eo alohany, dia tsy mahafinaritra anao manao an'iny. Ohatran'ny hoe zavatra tsy fahafinaretanao anao ary tsisy fiadananao anao ny hanatanteraka an'iny raha vao misy hoe tsy maintsy. Jereo nge ny fiainanao hoe dia asio tsy maintsy daholo nge ny zavatra eo alohan'ny zavatra ataonao hoe fa tonga ianao dia kivy ianao hoe tena tsy maintsy ianao an'izao, tsy maintsy ianao an'ity, tsy maintsy dia reraka ho azy ianao. Dia lasa fahoriana ho anao no manao an'ireo zavatra tenenao hoe tsy maintsy ataonao. Fa raha ataonao fotsiny ireo, satria tokony ataonao, satria tianao manao azy, dia iny ilay mitondra fiadanana iny. Iny ilay mitondra fitsarana iny ary iny hevitra. Dia Andriamanitra, tena ohatr'izay mihitsy Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra fa ny olombelona raha vao hoteriterena dia tsy mampiadana azy izany. Andriamanitra nge namorona antsika, fantany nge tsika. Dia tsika raha vao teriterena dia tsy mitondra fiadanana ao antsika izany ary tsy mahafaly antsika izany teriterena izany. Fa tsika nefa namomeny safidy malalaka. Fa ny devoly indray tsy ohatr'izany. Ary eto raha ny tenen'io Andriamanitra hoe misy fiainana dia misy fahafatesana dia misy fitahirana dia misy fanizonana dia ny fiainana sy ny fahafatesana dia avy ao, ny fiainana sy ny fitahirana dia avy ao amin'Andriamanitra, izany hoe avy any an-danitra. Ny fahafatesana sy ny fanizonana dia avy eto an-tany, avy eto amin'izao tontolo izao. Dia inona izany ilay fahafatesana sy fanizonana? Raha ny teny Andriamanitra hoe ny fiainana sy ny fitahirana dia ny tian'i Jehovahandriamanitra ao, iain'ny feony sy fikitraniny. Dia ny fahafatesana izany no mifanohitra amin'ireo. Izany hoe tsy tian'i Jehovahandriamanitra dia tsy hain'ny feony dia miala aminy. Avy aiza izany? Avy eto amin'izao tontolo izao no misy an'izany. Eto no misy an'izany. Tsy hain'ny feon'Andriamanitra, mankala an'Andriamanitra, miala amin'Andriamanitra. Izay izao no atao hoe fahafatesana sy fanizonana. Mifanohitra amin'ilay zavatra ny tenentsika teo.
dia Andriamanitra tsy te halerylezaniza mihitsy izy. Ary teniko foana tao anaty fampianarana hoe raha nereneva ho Andriamanitra, ankatohan'Andriamanitra dia nasiany fefy be mihitsy ilay voankazo voarary. Dia tsy afaka nangalana mihitsy ny sarotra be ny nakany dia tena nefa rano tena tsy mahazo mihitsy efa natehakany io. Fa tsy nasiany fefy ho ilay izy. Fa navelany teo. Satria nahoana te hanana tian'Andriamanitra ny olona hanana safidy malalaka. Ary tsy vitan'Andriamanitra izany manery tery izany. Izany drama ilay endrika fitiavana. Fitiavana tena goavana be. Tsy miteriterenany azy. Satria Andriamanitra manino? Tsy namonana ny Adama sy Eva ho andevo Andriamanitra, fa namonana ny Adama sy Eva ho zanaka. Dia tsy tia niteritereny, ny andevo no tereny. Dia riakana amin'ny hazo dia forsena manao an'izao dia terena manao sitrapon'ny tompony. Fa Andriamanitra tsy namorona andevo, fa namorona zanaka. Alleluia. Tsy nanangana andevo, fa nanangana zanaka. Azany no tonga n'Andriamanitra hanamela antsika malalaka. Jerenao tsara ny tantanan'ilay zanaka adala. Izany izy fotoana lavana malalaka tena tadidiko mihitsy. Namelohan'ny Jesika ny tantanan'ilay zanaka adala no terena ny vavaka. Tanana fiangonana lehibe anankiray, fiangonana anankiray izay fantatsika tsara fiangonana fa tsy fotoana kely. Dia vavaka tany ako, fotoana ny vavaka tany an'io fiangonana io mbola tanora tamin'izany. Dia za tena tsy mbola foara-panahy mihitsy. Maheno toriteny ilay toriteny ilay fiangonana mahafinaritra fa tsy mety voarahiko mihitsy ilay izy. Dia za tsy mifo. Efa jolana voalolela teny. Fa nisy fotoana amin'izay afa ka io fiangonana io tsy manao pataloha ao amin'ilay fiangonana izany dia tsy manao firavaka sy ny sisa. Dia nisy fotoana nandeha naka. Dia za zany dia makany forsena fotsiny ahako ilay tsy manao an'ilay zavatra tiako atao isan'andro manao an'ilay izy ihany fa terena satria azy izay no mivavaka dia tsy maintsy manao an'izay. Dia tonga tany amin'izay afa na mivavaka dia tsy voalako fa za isan'andro manao kavina kely foana tamin'izany dia manao kavina tetaka kely izay aho. Dia nandeha dia adiniko nanala ilay kavina talohan'ny handeha tany fiangonana satria iny aho vao mirava amin'ny hariva dia apetako io manko dia eny no manomboka lahady hariva alatsinainy hatramin'ny sabotsy tonga ny lahady maraina vao esoloko iny aho nandala tany fiangonana. Dia adiniko nanala ilay tamin'izay. Dia nandeha amin'izay aho dia tonga teo amin'ny vavahadin'ny fiangonana tonga dia nitenen'ilay sœur tamin'izany hoe anareo velona hozy izy esolo sy izy nikabonao iny fa raha ohatra ianao ka tsy manala an'iny izy dia nareo ianao no. Dia mandeha kosa aho fa nanao akanjo tsy dia hoe fohy loatra fa teo amin'ny lohalika koa tamin'izay. Dia efa nasiany nody koa avana malala. Fa tena heloko mihitsy azo fijaliana ho azy izy fahateriterena be loatra dia tsy mety tamiko mihitsy satria za tsy mbola niova fo. Fa niterena fotsiny ahako nao izy dia tsy mety tamiko. Lasa tsy maintsy izy dia nefa rany tsy tafanatao ilay fiangonana dia miala satria tsy mety amiko izy. Izany efa mivavaka ihany fa tsy mety tamiko ilay teriterena be. Dia tsika ohatra izany mihitsy ny olona anankiray na vao miainga amin'izay hoe teritery izay dia tsy fahafinaretana ho azy io. Ary Andriamanitra tena nafantatra. Ozy Andriamanitra hoe tsy za tsy manely an'ireto zanako reto izany ato velao izy anao izay safidiny. Atosiko fotsiny izy aporisihako fotsiny izy mifidy. Fa safidiny ihany io. Nareo itsika ijery eto tanàna zanaka adala efa itsika tsy nijery foana ary amin'ny herin'ny io. Io katoko fa 2020 ny tanàna zanaka adala dia andeha fa 2021. Luka 15:11 vakitsika amin'ala Jesosy fa hoe ary hoy Jesosy misy lehilahy anankiray nanana zanaka mirahalahy ary hoy ilay zanany tamin'ilay raiko omeo ao ny anjara fananana tokony ho ahy. Dia nizarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany ary noho ny afaka kelikely dia nangolony ilay zanany ny fananany rehetra ka lasa makany amin'ny tany lavitra izy dia nandany ny fananany tamin'ny fiveloman-dratsy tany. Ajanontsika eo. Jerenao tsara nge tonga teo izy mirahalahy dia vao nangataka ilay anjara fananany tonga dia nomeny ilay raha iny. Tsisy kesikiliana mihitsy, tsisy fanontaniana mihitsy. Atonareo inona aloha ilay izy? Oka aloha sao dia mba lalanareo ary aleo sao aloha amboarina tsara.
tonga dia voanangataka dia samy nahazo le nomeny iray iny dia nanana safidy dia neny zanany lafarany aitsika tsara nentiny ny fanana angony kelikely teo aloha dia lasa izy nandeha fa tsy hitan'le ray ny anga izy nandeha hitany ao an-trano ny anga io no mipetraka ny afany ary io raha teritery le rainy raha ohatra hoe tsy navelany rainy nandeha izy dia nasin'le rainy mihitsy hoe ampiakaro ny tamboho ohatra hoe misy zanako mitady hitsoaka ato amafiso nety mavady atao ngezangeza le lakile idio daholo ny alina rehetra fa mitady hitsoaka le zanako avy aloha tsy avelako mandeha zany io fantatry fa eto ny masoany io vao mivoaka any ange io ka lozany any ivelany any fantatry le rainy ange izy eto ny mahamety an'io fa teneko zany aza avela mandeha any natsona daholo ny gadika rehetrarehetra gady ameny io tsy mahazo mivoaka eo io atsy zany no nataon'Andriamanitra navelan'le rainy izy nandeha dia lasa hita le dada mihitsy izy lasa le avana le dada ny mahafantatra tsara fa io zanany io tsy nahafantatra fa danger miandrazany ivelany fa le dada ny nahafantatra fa lozany miandrazany ivelany ary ity zaza itya dia nieritreritra mihitsy hoe atao amin'ity tranony ity tsy mbola fantatry le zanany mihitsy hoe io no atao hoe fiainany raha tsy nanetiny nanandrana tany ivelany mihitsy aloha eo amin'izay tanteraka ny ten'Andriamanitra hoe miantso ny lanitra sy ny tany any io ilo sehoko eo anoloana ao ny fiainana sy ny fahafatesana ny fitahiana sy ny fanozonana dia nanandrana fahafatesana zany dia zazalahy eo izy voanomboka hita zany hoe ohatra ny ahoana izany atao hoe fahafatesana ary le izy tsy teo no eo fa rehefa niala teo izy zazana io dia nentiny ny fananany dia mivoaka tany izy dia tsy teo no eo izy dia efa nahandra tsy teo no eo izy dia efa ninana hangosoa fa teo no eo fotsiny izy vao nivoaka tao fotsiny izy dia niala taminy aloha le fiainana tafavoaka n'le vavahady izy tonga dia afaka aloha le fiainana fa nivokatry le izy mbola nianatra kely any izy dia raha ndeha tany tsy haiko na firy taona na firy volana fa nieritreritra izy fa fiainana ny tany ivelany zay ny tao an-tsainy ary ty tantara ty dia tantara tena tokony mahatonga saina foana hoe nataony Jesosy mihitsy ny fanoharana hoe ao anatin'le tranony rainy aloha le zaza no nandeha mivoaka dia zay vao nahatsiara hoe misy azy mba hanamporofony mba entin' Jesosy itenenana hoe nampitovy ty lehilahy ty efa nandeha nampitovy mihitsy aloha zay vao verona dia lasa izy nandeha dia tany izy nanao izay tiany tany izy satria zay ny safidiny ka le rainy tsinona tsy afaky nanery azy fantatry le rainy fa raha ohatra ka nidiazana teo ka nidina teo araka ny tenitsika teo dia mitady andeha foana io ary ny vatany fotsiny eo fa ny fony any ny sainy any ny fanahiny any dia hijaly fotsiny izy hijaly eo amin'ny trano satria izy te andeha dia Andriamanitra tsy mankasitraka an'izany hoe misy olona eo ary ianao rehefa manompo an'Andriamanitra dia tokoy amin'ny fitiavan'Andriamanitra araka io teny mihitsy hoe tiava azy mialoha ny feo any teny fikiry fa aza manao an'izany mihitsy hoe tsy maintsy eto ahako satria sao dia mananony any sao dia masosotra amin'Andriamanitra ary ahako raha vao teo sao dia mafy an'Andriamanitra ohatr'izao tsy zany ny tsika manompo an'Andriamanitra fa ny toepoentsika manompo an'Andriamanitra rehefa na dia zao tiako Andriamanitra mifikitra aminy dia tiako mihaino feo aleloia zany ny zavatra tian'Andriamanitra safidinao mihitsy nity azy safidinao ny hanompo azy fa nahariarin'Andriamanitra tamin'ity zalahy ty ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana
ny tany nanomboka ny alany teo amin'ny trano io ny atao hoe fahafatesao. Nanandrana izy andramiko fa izaho ary izy le dadany. Hitanao zay teto dia mandehany. Andramika izaho koa ny afany io e. Mialy eo andramika izaho. Hitanao fa ratsy ny any amin'izao tontolo izao any. Dia lasa izy nandeha nanara-pontany izy. Fa fantany taty aoriana. Aika ny fiainana tany. Aika ny fiainana tsy le aty. Fa le ary. Alleluia. Soa ihany izy fa afaka ny verina. Soa ihany. Fa mbola nanana herin'ny verenana. Ary za dia miantso foana. Manao antso avo ho antsika rehetrarehetra hoe dia izao hoe mbola afaka miverina ianao zao. Afaka mbola tonga ianao zao. Fa ao aorianao ry havana malala misy ny atao hoe tara loatra. Ho betsaka ihany ny atsafo fa tsy mety ny fiainana. Fa tsy afaka hiverina intsony. Lasa lavitra loatra. Dia tsy tafaverina intsony. Fa ny androany dia mbola azonao ataony miverina. Ary manao antso avo foana izay eto amin'ny fandaharan-damika izao manao hoe misafidiana ny fiainana ry havana. Andramika izaho. Fa tsara tsy hoe. Andriamanitra nge tena ohatr'izany mihitsy teteny mihitsy Andriamanitra mba handramo aloha. Jereo aloha e. Fa hitanao hoe Noéna nge avy eo na iny e. Io fiainana velona teto tsy afafatesana. Zany havana tena mampalahelo anahy. Mampalahelo anahy mahita olona mpanota be. Fa ny tena mampalahelo anahy ny olona efa avy mivavaka be ohatratsika izao no miverina manota be. Zany no tena hoe tena makarary fo ary mampatahotra. Mahatonga anao mieritreritra aleo mbola mahita olona hoe mpanota be tena mbola hatramin'izay niainana iny a. Iny tena mbola olona tena tsy mivavaka izany mihitsy iny. Dia mbola misy fanantenana be mihitsy ny aminy. Zaho zao nahita amin'izay kely aminao ty maly. Nahita zavatra maly na kasika anahy hoe misy ilay mpihira zay iny. Dia efa ela izy iny miova lasa musulmane manko izy iny. Fatatsika nefa tsy tenena ilay anarany fa tenena raha itolatao commentaire raha fantatrareo. Efa tany Madagasikara izy. Dia efa ela be zany izy iny tsy hitako mihitsy. Dia maly amin'izay misy documentaire momba anazy, misy reportage momba anazy amin'izay. Dia izay izy vao tena niseho teo hoe io mihitsy izy ratanareo io. Dia tsy atao izy dia hitako maly zany tena nahita an'ilay hatramin'izay zany mahita anazy iny hoe lasa niova musulmane dia ohatrany manana anazy mba niova fo ihany koa hoe dia any ohatrany hoe mananana be azy zany e. Dia tsy hoe mampalahelo fa maniova fo izany sy ny karazany. Dia maly amin'ny reportage izy misarona manao voile lasotratra tena misarona be. Dia nazavaina an'izay havana ny fiainana tena variana. Taloha izy tamin'ilay izy malaza be reny manam-bola mahalafo izay dia firy mahafeno stady firy. Dia nazavaina amin'izay fa kay izy zany efa olona te hamono tena foana hatramin'izy efa adolescente. Dia te hamono tena dia ino ny antony mampate hamono tena anao izy rehefa manao gazety. Dia satria izy ny fiainana tokantrano, ny fiainana ny ainako tanatin'ny tokantrano aloha dia efa olana satria ny raiko tandao ny reniko tsy eo foana fa mandeha miasa foana dia tsy mahita anahy mihitsy. Dia sady mitambolombolona be ao anatin'ny saiko izy hoe mahita faharatsiana eto an-tany a. Zany no zavatra teneniny a. Raha nahita an'iny nareo mahita ny zavatra ratsy eto an-tany ao izy dia mahita olona tena ratsy faminahy, ratsy toetra ohatra zany dia mitambolombolona be ao anatin'ny saiko izy dia te hamono tena foana ao izy. Dia hoe ianao nefa ozy izy rehefa manao gazety rehefa manao spectacle ianao dia hitanao ohatrany olona tsy ohatr'izany mihitsy ianao fa tena olona baba. Eny ozy izy mandritry ny adiny roa anaovako spectacle ozy izy ako no faly satria mipartager ny zavatra ty amiko efa hitan'ny Erika iny
partageko izy ny zavatra ty aminahy dia falahako anatin'ny adiny roa fa ao anatin'ny 20 ona ozy izy aho ankoatriny ny adiny roa iny tsisy afa-tsy ranomaso sy fitarina sy fahoriana ny aina isanandro sanandro zany dia mitady an'Andriamanitra amin'izay izy dia nahakasika anahy afa nazatra ny tenenina mozy izy aho hitanizy mbola misy fanantenany ty vehivavy ty tsy haiko izay nahatonga anahy nieritreritra amin'izao fa tena lazan'izay koa Jesosy vonjeo fa misy fanantenana ny amin'ity vehivavy ty fa izy tena mitady an'Andriamanitra zaho ozy izy mila Andriamanitra dia te hivavaka fotsiny aho dia tany izy ny voasitona dia izy natany rehefa manino ireo sy ny zitaran'ny kristianisma nandefa aty zaho izy tsy hoe kristianina ny olana na hoe aty ny olana fa za fotsiny mila mitady an'Andriamanitra zay valitenin'izay ny tena nahakasika anahy izy hoe Jesosy misy fanantenany ty olona ty anjery izy aho maro tena valiny dia vavaka izy lefana dia izy tena manao voala dia zaho izy atratraminay ozy izy zany manao voala zany tsy sujet sahana mihitsy zany fa ny olona no sujet anany zany fa tsy namiany tena nafinaritra le zavatra hita zao hoe anrevy izy zany hatramin'izay any tsaratsara dia mahavava tokoa dia lasa naiky tena nisy zavatra be tamaty le izy dia izy lasa manao asa soa makany Afrika izy dia manao asa soa izy dia manampy sahirana izy dia manam-pitiavana dia rehefa natanina moa hoe mahafinaritra anao ve mahasambatra anao ve zao fivavahanao zao dia ohatrany teo na ohatrany tsy dia voavalony tsara le izy dia hitanao ihany hoe mbola misy zavatra ao tsapy kely misy Jesosy mitady anao ty vehivavy ty fa miarafana raha olo loatra zany mbola aleoko olo loatra zany fa ny olona anankiray hoe efa teo nahita nahatsapa miaina ny zavatra rehetra tao amin'Andriamanitra no niala dia lasa mandeha ditadile tsara fa tsy voatery ohatra ny zanakatalo io daholo fa misy ny tafavelona misy ny sy tafavelona ary mampalahelo fa mbola azonao atao zany velona nariavana malana ny mamelona olona anankiray velon-dalana mafy lavitra no mitoroteny amina olona farak'izay mpanota efa hitanay zany tianao Jesosy andatsika hisafidy fiainana amin'ny tendroany ty indray dia safidy ny fiainana fa zany ny torohevitra Andriamanitra amintsika androany torohevitra ihany no mba ataony araka ny teniko tsy manery safidy izy fa manoro izy tiavo izy mifikira aminy miaino ny feony fa zany no azahoanao fiainana tsy sarotra ny manao an'izany fa azonao atao tsara tsy andaninao ohatriny zany tsy andehananao 10 kilometatra zany ny ianao miasa mitady vola io ary sarotra lavitra noho izany fa azonao atao zany ndriavana malala tianao Jesosy tianao Andriamanitra andehana saona tsara dia aza miala amin'Andriamanitra fa mifikira foana amin'iny zavatra mitranga dia mba tsika hifikitra amin'Andriamanitra andramanany fa tsisy tsara n'izany haleluia hilavantsika amin'izao fotoana izao Alleluia makasitraka ny mampionytsika tanatin'izay teny zay toriteny lavalava moa ny anazy sy mitovy amin'ny ankizy hoe 5 fa ny azo somary lavalava ny toriteniny zay koa voavoanzava ny zavatra rehetrarehetra isaorana ny mampiony zany ary dia mahereza foana koa mampiona amin'ny asan'Andriamanitra mitombozy dia mitomboy fa soavana dia miandry indray zay roviana indray ianao nitory ampianatra anay sy amoa amin'ny toromaso eto izany teny zany halleluia dia misaotra anareo ihany koa makasitraka azy ary mampahery andry zareo foana matsy ireny fankasitrahana ataonareo matsy mampahery andry zareo toritenindreo foana halleluia ka dia tahin'ny tompo isika mianakavy mitombozitra mampionona mitombo fahasoavana Andriamanitra manakiray fahasoavana ny amaly fitia anao amin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao
tahiny jesosy tsika menakavy o le tenin'andriamanitra hoe maheno le tantara teo dia tena miteny mihitsy hoe misoran'andriamanitra anao raha niova fo misy amintsika eto zao a efa neritretra hoe nivavaka dia tonga eto indray izy a dia mahatsapy hoe ohatry miditra lalindalina dia misoran'andriamanitra koa ianareo izay hoe tao anatin'ny ditra tao anatin'ny fiainana ratsy fa rehefa niova fo dia tonga dia aty anaty fahamarinana ohatr'izao impiry fo ara-panahy moa tsika ry havana ary misoran'andriamanitra ianao raha nitady an'andriamanitra koa ianao dia tonga dia entiny taty amin'ny jesosy mihitsy ianao alleloia dia lasa kristianina ianao tsy ampy ny mivavaka amin'andriamanitra fa jesosy ny teny fa izy ny lalana fahamarinana ary fiainana ary tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalany dia misaotra an'andriamanitra sambatra tsika hoe kristianina e tena sambatra tsika ry arena tena hoe voninahitra sy arena izany hoe isika lasa kristianina izany hoe tsika lasa zanak'andriamanitra izany alleloia isaorantsika an'andriamanitra izany ry havana manara ao amin'ny exodosy moa le teny teo a azafady tsy exodosy fa deutéronomia toko fa 7 toko fa 3 azafady deutéronomia toko fa 3 andiny fa 7 sy ny fa 9 vaky zao minaran jesosy miantso ny lanitra sy ny tany any io androany andriamanitra tsy olombelona ny nataony vavolombelona raha olombelona nataony vavolombelona dia afaka tsoetsy iny vavolombelona iny rapitso afaka tsoetsy iny rehefa misy tranga miseho a dia rehefa misy vavolombelona dia iny vavolombelona iny ary ny tena sarobety mile olona ny trangany dia zavatra ohatra nisy fiaran-dona teo dia manana andanja kokoa ny tenin'ny vavolombelona zay nanatro maso ny tenin'ireo olona zay niaran-dozy ireo ary misy fotoana ary a rehefa misy an'ireny hoe zava-doza be mitranga crime be na ohatr'izany dia arovana mafy mihitsy ny vavolombelona sao vonoan'ny olona ka lasa tsy hita ntsony hoe inona le zava-nitranga andriamanitra tsy nila olona hanao vavolombelona fa lanitra sy ny tany nataony vavolombelona raha mbola velona tsika dia mbola eto ny tany ary napotika aza ny tany ny lanitra eo mandrakizay zany hoe vavolombelona afaky ny eo foana apatsya sy ho an'ny taninany amin'ny zavatra izay tenen'andriamanitra alleloia lehibe jehova miantso ny lanitra sy ny tany aloha vavolombelona aminareo zany hoe tian'andriamanitra hiariary tsisy andiso tsisy andà ka hiteny hoe tsy nisy zany fa tian'andriamanitra tena hiariary fa efa nomen'andriamanitra safidy isika nomen'andriamanitra safidy isika nataony teo anoloantsika ny fiainana dia nataony teo anoloantsika koa ny fahafatesana misy zavatra roa zany manoloana antsika dia nomena antsika ny safidy hoe andriamanitra hoe nataoko eo anoloanao ny fiainana ato a dia ny fahafatesana ato a dia anjaranao ny safidy mahaiza misafidy ozy tsika fa volanao ny amidy mahaiza misafidy fa tsy miforse antsika andriamanitra ataony fotsiny a ary marina mihitsy teny mampionina fa tsy mba miforse n'izy an'izy ho andriamanitsika io omeny fotsiny aloha alleloia zay rehetra zavatra ataotsika safiditsika daholo fa ny safiditsika no mamaritra ny toen'ny fiainantsika safiditsika daholo ny zavatra rehetra ataon'andriamanitra eo alohantsika ny voankazo voarara alaka teny mampionina teo dia natao teo
inona mono ny antony nanaovan'andriamanitra hoe ity zavatra ty ataoko eto ihany ty a fa azahoanina fa naninona raha tonga de nataon'andriamanitra hoe tsy nisy zany voankazo voarary zany de am'izay tsy nanota ny olona am'izay tsy tonga ny fampatesana am'izay tsy voaozy ny adamasiro nataon'andriamanitra teo voankazo voarary satria raha vo tsisy an'iny teo de tsisy safidy teo am'zany teo amin'izy mivady nasiana safidy tena vela malalaka isafidy isika nge velan'andriamanitra malalaka amin'ny safiditsika afaka mivavaka ianao afaka tsy mivavaka mety amin'andriamanitra foana na mivavaka ianao na tsy mivavaka mety am' jesosy foana ihany koa na mivavaka sika na tsy mivavaka tsy mampena ny voninahiny zany a tsy apetra anazy zany a tsy anala ny anarantsoa Jehova Andriamanitra zany indray matsika manao mampifilafila an'Andriamanitra fa ty tenanao manokana hoe tsy olana amin'Andriamanitra sika na hivavaka na tsy hivavaka tsy olana amin'Andriamanitra sika na hitandrina didiny na tsy hitandrana tsy olana amin'Andriamanitra sika na hina-kosoa na tsy hina-kosoa malalaka fa ao ambadiky ny safiditsika de misy ny zavatra tian'Andriamanitra tongavana ao ambadiky ny safiditsika ao ambadiky reo zavatra roa isafidianandreo de efa misy zavatra ao ambadikany manokatra n'le cadeau zany ianao a mifony papier cadeau reo a de mifidy ny ato anao de sokafanao le izy a de vahanao a de inona ny zavatra ao ny ao anatin'le anankiray a nataony teo ny fiainana de fahafatesana anatin'le fiainana iny a sokafanao misy fitahina anatin'le fahafatesana sokafanao misy fanozonana ary raha manokatra an'le ray ianao a raha mividifidy an'le fiainana ianao de mbola ao anatin'izay ho velona ianao mbola sokafana ihany ho velona koa ny taranakao halleloia de ao anatin'izay fanokafanao an'iny cadeau anankiray iny mitohy hatrany amin'ny hoe ho tian'ny Jehovandriamanitra anao ka iain'ny feony sy hifikitra aminao hifikitra aminy fa izany ny fiainanao sy fahamaron'ny andronao mitohy zany a ao am'le fifidianana an'le fiainana ny zavatra rehetra mikasika ny fiainana ny zavatra rehetra mahatonga anao mba hiaina de sady miaina finaritra ianao no ela velona ianao atao am'le ray a ozana mampatsiahana ary mampiteanahako amaky a ny Deutéronome 30:20 raha manam-potoana ianao any hoe vakika an'le izy de mizara roa mazava ny Deutéronome 30:20 ny soramary de ny soa izay ho valiny fanarahana an' Jehova ary loza izay ianjo am'izay miala aminy kosa de mizara roa mazava mihitsy ny Deutéronome 30:20 manomboka amin'ny andininy voalohany a hatramin'ny andininy 7:20 sambatra tsara satria ny tenin'Andriamanitra de miteny manomboka any amin'ny Deutéronome 30:20 andininy voalohany raha mihaino tsara ny feon'ny Jehovandriamanitra anao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio dia manomboka eo am'le dia zavatra tsara mitohy an'rehetrarehetra tsara hatramin'ny Deutéronome 30:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 7:20 erika satria ny amin'ny 5:10 efa zavatra hafa indray hatramin'ny 7:20 zao le teny raha mihaino tsara ny feon'ny Jehovandriamanitra anao a ka hitandrina ny didiny hitandrina araka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio dia asandratra Jehovandriamanitra ao ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao ho tonga aminao ny sy ho azonao izao fitahina rehetra zao raha mihaino ny feon'ny Jehovandriamanitra anao hitanao
akoatran'ilay fanandratana anao ambonin'ny firenena rehetra de lista lavabe am'izay no inona fotsy zany tsy tapitra teo am'le raha mihaino ny feon'ny Jehovahandriamanitra ka mitandrina araka ny didiny rehetra izay andidiko anao an'io de asandratry Jehovahandriamanitra ao ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao everin'ny olona fanijanona teo ino no manokatra lalana ho am'irety fitahina rehetrarehetra iny fatelo ho tahiny ianao an-tanàna ho tahiny ianao any an-tsaha naizanaiza misy anao de tahin'ny tombo foana ianao ho tahina ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao any ny ateraky ny biby fiomponao de ny ateraky ny ombonao sy ny ateraky ny ondra manosinao de tadiditsika Job avy amin'ny alalan'ny fiterahana daholo ny aralan'ny arenan'ny Job reo ary na de avopotika ary izy de tao anatina tao ambadikana fiterahana avokoa niteraka ny omby amanosy niteraka ny vadiny mbola nahazo zaza hafa indray tsara lavitra no teo aloha zany anatina fiterahana tahina ny ateraky ny kibonao ny vokatry ny taninao raha mihainao ny Jehovahandriamanitra anao na io tany ambolenao io ary tonga de tahin'ny tompo hatramin'ny tany misy anao lasa mavokatra tsaroko foana misy firenena afrikanina zay Ouganda tany amin'ny taona 420 tany hoany sa taona tany amin'ny taona 20 mahery tany niova foby mihitsy ny olona tany Ouganda anomboka tamin'ny mpitondra jereo zany fa misy documentaire an'izany misy momba an'izany anomboka tany amin'ny mpitondra tany amin'ny vahoaka madinika niova fona indray an' Jesosy fa teneniko anareo taloha mamokatra mangahazo kely lavalava kely fa tena tsaiko raha mbola asy jereko raha na rasindra mbola hitako ato zany zavatra zany fa rehefa tahin'ny tompo ny olona hatramin'ny tany ambolena mba ekaviko mampina raha mba mahita an'izay zavatra zay momba ny Ouganda iny de mba rehefa somboko azafady mba ataontsika hitan'ny olona izy fa efa tany amin'ny 10 taona lasa tamiko zay nahita an'izay vidéo zay andramiko azy so de mba hitako tampoka sy hitako ato vidéo efa ela be mihitsy le izy fa tamin'ny voalohany izy tena tratran'ny ino ty izy ty mosary fa rehefa tena niova fo fa niangezana aiko tsy tanaty youtube le nijerena fa tanatina CD an'olona zay fa tena angedana mioty mangady mangahazo ny olona tazoma mitsangana ohatrao mangahazo lava be vokatra ny voatabia sy sisa gaga ny tany fa hoantsika mamokatra be ty satria le tompon'le tany nanino mihaino an'i Jehovahandriamanitra hatramin'ny biby fiomponao maro anaka be daholo manao tera-bitro daholo na tsy bitro ary raha mafoy manatody ny akoho atsika zay taloha mipy akoho de manatody le akoho de mikotrika de raha ohatra hoe atody 12 ny ao de ngamba ny enina ny velona de ny enina lamokany fa ny Joba tsy zany nampiverina ny arenan'ny Joba tao anatin'ny fotoana fohy tao aorian'ny fahampotehana nahazo teo amin'ny fiainany de ohatr'izany tsisy ny raha te tonga de tena hoe zay atody to de fohy daholo tsisa zany hoe mamboly voatabia zay zany mamboly voatabia adino mandraky tena adino na nisy an'le tsatoka iny ponjehatra fotsiny hoe voatabia mety tsy hamokatra izy raha voatra zay ny Joba zay rehetra nataony zay nafafy tsisy very ho tahina ny aronao sy ny vilia fanaova mofonao andininy fahadimitsika zao ho tahina ny aronao sy ny vilia fanaova ino aronao iny ho tahina iny mandeha mivoaka miantsena ianao na ohatrinona ny vola entinao na ohatrinona mavesatra ianao mitondra nefa tsy le arona mihevaeva kely avy netsina nefa mihevaeva kely ianao metsena tsisy hena fefany ao anatiny tsy ho tahina ny aronao arona tahin'ny tompo zany voaka anao vida
saroko le anabavy zay misy anabavy zay nanahy fahantrana be mihitsy ary zareo de tena tam'izay izy tena tsy nanambola de nivavaka fanomboka niditra tamin'ny fivazam-pana nivavaka izy alohan'ny etsy jesosy inona mba ho azony ty volako ty tenareo ranabavy sirina maro reo nandeha netsena de tonga de nahita vola teny an-dalana zany ke olona tahin'ny tompo zany ranabavy ty ndray mivoaka izy de ozy izy mivadiny hoaizako ianao midiarona ngeza be mivola kely de kely izy avy mivavaka nandohalika teo tanty an'Andriamanitra voaka am'izay izy le arona ngeza indrindra tao an-trano ny netiny le arona ngeza indrindra ny netiny tadidiko moa zay fitsiny avambe zay fa mivoaka teny an-tsena izy ry havana fa ny fandrombahany olona nanisy soa azy avy madama io ny anare sesiko ny olona tena avy madama maka ena io ny ena tsafony sa verina vany nefa mivola kely fa de asa loatra zay natonga n'ilay fahitako ty teny amin'ny olona possible zany tam'izany raha ohatra hoe 25 000 ny kilao an'ny ena mety manana-tanana be mihitsy le mpivarikeny io ena mety tsy natao le lanjam-bolameny ndray fa tena totototona mihitsy ny mizany verina avy any izy ozy nareo na avesatra ny arony hotahina ny aronao sy ny vilifanao vamofonao alleloia hotahina ianao raha miditra hotahina ianao raha mivoaka zany mbola toy andao le amy Deutéronome antsika zao to fahavalamboroapolo andininy fahenina hotahina ianao raha miditra hotahina ianao raha mivoaka zany hoe amin'ny androm-piainanao rehetra na miditra ianao na mivoaka andeha hiasa ianao tahin'ny tompo miverina mody ianao tahin'ny tompo fitahin'Andriamanitra manaraka anao ny am'seretra lehanao andiny fafito atolotry Jehova ho resy eo anoloanao ny fahavalonao zay mitsangana ady aminao ka lalana ray ny voany anatinao fa amparitaka lalana fito ny antsirany miala eo anoloanao fitahina nge zany fahavalonao rehetra de miraraka eo anoloanao dao de tsisy ninona azony atao tahin'ny tompo anenareo tsoka lalana fito ny voan'ny zany retinareo nandeha metsena zany vehivavy zany tsy mino nareo tantaraiko an'izany tantarantena nify olona fantatray zany vola kely netina etsena fa niverina avy any tonga tao an-trano ry havana mafesatra be ny arina le vady miaraka fa izy taizy ny eny ty koa ty na valerina 300 000 francs ny valerana zavatra entiny tao anaty ariny tao hotahin'Andriamanitra mihoatran'izany angeny ny arinao sy ny fanaovamofonao raha mihaino tsara ny feon'ny Jehovahandriamanitra anao ka mitandrina manaraka ny didiny rehetra zay andridiko anao an'io hoe Mosesy andiny favalo ty tena mahafinaritra be mihitsy ty mba tsofrano am'ty ny ankonanao andidiny fitahinao aminao Jehova amin'ny fitoeram-barinao sy zay rehetra ataon'ny tananao ka de hitanao izy amin'ny tany zay omeny Jehovahandriamanitra anao tsara nge zany reo andidiny fitahiny io fitahina io fanahy io alleloia ataovy amainina ny fitahina zany fanahy de io fanahy ny fitahina io miditra ao amin'ny olona anankiray de tena tonga de misy fitahin'Andriamanitra de andidiny fitahinao aminao ho amin'ny fitoeram-barinao sy zay rehetra ataon'ny tananao ny olona tahin'Andriamanitra tsy olona miliardera fa ny olona tahin'Andriamanitra de olona mitondra ny fitahinana zay kitiany ambinina avokoa anefa nahita olona mpanan-karena efa zay rehetra ataony de potika daoly zay fandraharana ataony potika zay zavatra hidirany kitiany tanany potika misy olona zay fantatro vao nivoaka reny misy tobila vao nivoaka tam'izany tamy 2008 tany fiara vaovao be nentina vidina tao amin'ny concessionnaire mipehena kasy fiara vaovao fa teneko anareo nody any amin'ny province le olona niainga teo Antananarivo tsy tonga tany an-trano kory le tomobile fa tonga de nanao fasafasa tonga de nidona eo amin'ny poteau tonga de nanitsy eo amin'ny poteau tonga de ny tomobile iny mba tsy maty ny olona tao anatiny fa ny tomobile tonga de nizara roa tonga de eo amin'ny atsasany hoe potika
tomobila vaovao de anao hoe mieritreritra fa tahiny tena hoe le olona mahavidy an'iny ny tahin'Andriamanitra tena hoe koa zany tomobily zany a no nitaty ariana namboariny ny olona tany eto be de tonga teo aminay zay tomobily zay ndray andro fa rehefa tonga teo aminay zay tomobily zay lamy matsara ery mbola nampanofainay zany hitondrana mariazy ny pasteranay zany no nitondrana azy tsisy nahita mihitsy tomobily efa potika be ohatr' zany namboariny olona tany amin'nisy azy tany a tsy tonga koa tsy tonga tany an-trano kory potika zany tomobily zany namboarina tany de avy eo tonga taty aminay de feto aminay izy tahiny tompoka satria maninona satria zay miezaka mihaino ny feon'i Jehova mitandrina ny didin'Andriamanitra mandidy ny fitahino aminao tena zany mba angatahana revana rehefa mivavaka de zao tena Jehova tena didio amiko ny fitahinao ny olona tahin'Andriamanitra zany de zao amin'ny fotoana rehetra de tahaka ny Davida tsy manan-java-mahory zao foana any mba teneniko amin'ny olona itsika io a manana lavitra ny olona multimilliardaire ny antony de zao amin'ny fotoana ny olona milliardaire manana banky izy de raha androany alina izy zao a te ahazo vola de miandry banky mivola-pitso de miandry signature maromaro fa nen'ny olona tahin'Andriamanitra ny banky ny ao an-danitra ny banky mihitsy ny sopotra ny lanitra mihitsy ny sopotra mamatsy azy amin'ny fotoana misy zavatra ilaiko de omeny raiko zay ao an-danitra na amin'ny 12 alina androany misy zavatra ilaiko tsy miandry banky mivoa ary avana ary tsy miandry pharmacie mivoa fa ny olona tahin'Andriamanitra didin'Andriamanitra amin'ny fotsiny fitahina manaraka azy am'zay rehetra amin'ny fotoana ilaina mila am'izao hory dada mila an'izao tsika ka inona mahataitra atsika fa efa misy an'le izy ao tsy isy an'izany eo fa kalma fotsiny halleloia amin'ny fotoana ny tonga ary hoy tena Andriamanitra hoe ho tahina andidiny fitahinao aminao Jehova amin'ny fitoeram-barin'ny olona tafiditry ny voalavo ka de lany ny vary tsy nohanina akory amin'ny fitoeram-barinao blindé minana ianao de minana tsy manana anjara ao ny valalam-pandany tenena tahaka ny Lina Rodriguez mihitsy nareo fa mivavaka Jehova didio ato amiko ny fitahina zany fanamidinao anatin'ny olona mihitsy tsy hoe tahiny topa de nahazo tamin'ny PMU de io misy vola amina centaine de millions tonga eo amiko de zay natao hoe tahiny afantatr'olona nahazo namako nahazo indroa tamin'ireny PMU reny nahazo centaine de millions indroa fa tsy mpanan-kare teneniko anao zany indroa nahazo fa tena lanilany fotsiny vola nahazo fandroany nanangany zavatra kely fa tsisy ninona miverina nahantra ihany mampalahelo zany amin'ny voalohany izy nahazo 130 millions tamin'izany FMV voly zany tamin'ny efa elabe zany nahazo 130 millions de aveo nahazo tsaiko 120 millions fa tsisy ninona tafatsanga fa ny olona tahina de zao midinao anatin'ny fitahina zay rehetra kasiany tanany tahaka ny Josefa Davida zao tsy nanan-java-mahory Davida misy fanahy fitahina tao anatiny Joba nisy fanahy fitahina i Abrahama nisy fanahy fitahina tao anatiny Josefa zay ataon'ny tanany ambinina avokoa Jakoba ry avana efa fetsifetseny Labana ohatrany ahoana ny olona misy fanahy fitahin'Andriamanitra tsy azo ny fahantrana ataony an'iny zany misy olona nge manan-karena manam-bola fa mbola misy fahantrana ao anatiny hitanao ny olona ohatra hoe olona misy olona manan-karena fa mbola fiainany mbola misy fahantrana foana mifikitra eo aminy eo le vola en espèce misy
fa misy toetsaina mbola mahantra anatiny fa ny olona tahin'ny tompo a de renao mihitsy hoe misy fitahina ao aminy de mandeha misosany zavatra rehetra zay rehetra ataon'ny tananao de ho tahin'Andriamanitra ny misy olona zay ataon'ny tanany tsisy tahin'Andriamanitra ataonao daholo ny fitadiavam-bola ampiasaina ny vola rehetrarehetra fa tsisy tafavoaka fa ny olona tahin'ny tompo a zavatra ray fotsiny ny ataony tonga de mirefirefotra mihitsy ny résultat mirefirefotra mihitsy ny bénéfice. Alleluia. Tahiny Jesosy eny antsika mianakavy hoy koa tena nanandratrao firenena masina ho azy Jehovah araka ny tahiny andiny fasivitsika zao a araky ny anyanany taminao raha mitandrina didiny Jehovah Andriamanitra anao ka mandeha amin'ny lalatra de mihita ny firenena rehetra ambonin'ny tany anaran'ny Jehovah natsoina aminao de atahotra anao izy tsara ge zany ry havana malala amin'ny ara-nofanao tahin'ny tompo amin'ny ara-panahy koa ianao napetrak'Andriamanitra nanandratra anao Jehovah ho firenena masina ara-nofy anao fa milamina ara-panahy ianao tena am'le izy fitahiny zany a. Alleluia. De ho hitan'ny olona fa momba anao Jehovah andiny faraika amby folo ary ataony Jehovah manana ambiampy zay asoanao ianao de ateraky ny kibonao ateraky ny bibibinao ary vokatry ny taninao ny amin'ny tany zay nianananao niananan'i Jehovah tamin'ny razanao omenanao manana ambiampy zany de zao mihoatra noho izay ilaina raha ohatra ianao hoe manana ambiampy zany ohatra hoe mihinana vary 4 kapoaka isan'andro nareo mianakavy fa vita ny 4 kapoaka mbola misy ambiny ao raha misy olona hafa mila mbola afaky ny manomenao fitahina ho an'ny hafa manana ambiampy ampy tsy mitaraina aman'olona tsy mandeha matorinao ianao hoe sakafo ino ny fomba filaza sakafo ambany foatra moa ny fomba filaza sisa tapatsinay tsy tadidiko manana ambiampy ampy io andeha vacances ianao ampiny io tsy mifarisotra zany ianao misy olona zay rehefa resaka tampo le andro mitaraina be zany nanao réservation ana zavatra reny izy amin'ny vacances misy toerana efa anaovany réservation eo hoany de efa naromeroa le vola fo voaloha le vola de mifarisotra be tena tonga de natao nangataka tam'le orinasa mba avereno le vola fa tsy andendre zay de misy olona efa nalohanareo tsy maintsy mandeha amin'izy nareo mivadika aretina andolo tsy afaka verina mono le vola de tsy maintsy andeha vacances zany inona no atao fa tsy azo averina mono le tahiny tompany ianao anana ambiampy zay asoanao ianao ary zay rehetra nateraky ny kibonao sy ny biby amanosinao de ho tahin'ny tompo ny antojo ny 28 ans izy zao mba tena tianareo tamin'izay tsodrano rehetrarehetra zay manomboka amin'ny Deutéronomie 19 le teneniko rehetra teo mbola tsy tapitra rehefa ny amin'ny faranareo miteny hoe le andiny fa firy ny tena tianareo indrindra zay zao ny andiny faraika amby folo ny vokatry ny tany aza men'ny Jehovah Andriamanitra manana ambiampy zay asoanao de nateraky ny kibonao ny ateraky ny bibionao sy vokatry ny taninao hitanareo any amin'ny tany zay ny any anan'i Jehovah zany hoe ianao zany naiza misy tany a Madagasikara ianao tahin'ny tompo tonga ty andafy ianao tahin'ny tompo mbola ifoindrany andafy hafa ianao tahin'ny tompo foana ianao manana ambiampy foana ianao tsy gasy migalera zany ianao. Alleluia. Misy gasy aty andafy aty tena mampalahelo manana asa karazany 3 zarara matory miasa amin'ny 7 maraina hatramin'ny 4 ariva miasa amin'ny 5 ariva hatramin'ny 7 ariva manao asa avy indray amin'ny 7 ariva amin'ny 7 alina ka hatramin'ny 2 maraina fa na 10 roa ary mivery lasa dala tsisy fitahina zany. Alleluia. Mbola tsy tapitra ny antojo eo andiny faraika amby folo fa mbola mitohy andiny faharoa amby folo
ny atyrotojo ny tena tiako ty andiny faharoambe folo ty a ho voany Jehovah ho anao ny lanitra trano ny fitehirizan-tsoa andatsahany ranonorana amin'ny taninao amin'ny fotoana sy tahiny asan'ny tananao rehetra ny azy hoe andiny faharoambe folo iny tena mba mamiko indrindra ny tojo zany andiny faraiky ambe folo manana andiany fa ny any io tena mba tiako hoe voany Jehovah ho anao ny lanitra ny trano ny fitehirizan-tsoa voainy alleloia midina daholo ny soa rehetrarehetra fahasalamana hery tanjaka alleloia tolotsaina alleloia révélation ka sakafo ka rano fisotro ka rehetrarehetra tomobila tsara ka akanjo mahafinaritra ka Jesoa Jesoa rehetrarehetra ny any andiny faharoambe folo tojo ny tena tiako a nareo afaka miteny rehefa avy eo hitahiny ny asan'ny tananao rehetra za ny asan'ny tananao rehetra tahin'ny tompo daholo mbola misy toeny ny andiny faharoambe folo ary ampisambotra amin'ny firenena maro ianao fa ianao kosa tsy mba hisambotra alleloia andiny fahatelo ambe folo ndray zao de ataony Jehovah ho lohany ianao fa tsy rambony ary ho ambony tokoa ianao fa tsy ambany raha mihain'ny didiny Jehovah Andriamanitra zay andidinanao io ka mitandrina sy manaraka azy andiny fahatrabola ary aza miala amin'ny teny rehetra zay andidiko anao io na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia anaraka Andriamanitra afaka hanompo azy izy ary zao ny tena tianareo andiny fahafiry tamin'ny Deutéronome atoko fahavalo amby roapolo a no mba nahafinaritra nareo le samy mba manoatra amin'ny commentaire nareo ny tojo andiny faraiky ambe folo ny andiny faharoambe folo ny nareo tsy fantatra fa izao ny tena zavatra angezabe tojo faharoambe folo koa ny anazy tia ny tena zavatra anankiray manomboka any amin'ny andiny fahadimy ambe folo kosa de ratsy ho tena Andriamanitra fa raha tsy mihain'ny feon'ny Jehovah kosa ianareo kosa ianao ka tsy mitandrina araka ny didindritra sy narany izay andidiko anao io de ho tonga aminao sy atratranao zao fanozonana rehetrarehetra izao de tsy hovakiako aminao tsony satria za de tsy mba olona tia mampitahotra sy tia mananana mitondra zavatra mampatahotra ny olona ny Suzel ao ny andiny faefatra iny andiny faefatra hotahina ny ateraky ny kibonao ndry amen zany Suzel hotahina ny ateraky ny kibony Suzel alleloia hotahiny Jesosy miandry zazakely mantsy Suzel de andiny faefatra ny azy mity indrindra ny Saola ho ny andiny faraiky ambe folo sy faharoambe folo ny Marisoko ny Amako faharoambe folo ny Nambintsoko roambe folo ny Mampinako faharoambe folo ary toy amin'ny anahy daholo zany ny nareo ny akabetsahany alleloia hotahiny tompany antsika ny zavatra tiana teneniny eto de zao ny Jonathan moa ny 9-10 ahoana 9-10 ny Jonathan anatratranao firenena masindry ara-panahy mihitsy zany misaotra Jonathan ny Jonathan ihany zany tena ara-panahy mihitsy ny Selina mahay mifidy izy ny Loniko izy rehetrarehetra alleloia fa zao tonga aminareo ny aina hony andiny faharoa ahoana ny faharoa ho tonga aminao zao fitahina sy andiny faharoa zany nge ranabavy maheno soa hoe ho tonga aminao zao sy ho azonao zao fitahina rehetra zao ny fitahina rehetra zany ny Alain sy Rodriguez zany faharoambe folo mitoy amin'ny anako alleluia izy rehetra mihitsy ny aina maheno soa ny azy tonga de mifaritany anazy Serselina fa zany rehetrarehetra zany de zao tadidio ny angany zay teny zay fa misy safidy mila natao de tandrema ianao zao de misafidy ny tianao zay tian'Andriamanitra rehefa ianao namaritra ny faharoambe folo sy ny fahatelo ambe folo ny tiana rakotary koa ny andiny fahaefatra sy fahadimy alleloia da ina ny aronao sy ny volia mavesatra be ny aronao raha pitsy mandeha metsena tiana rakotary zaka alleloia de vokatra be daholo le ao an-tanàna iny amen zao ray avanao malala tia atsika Andriamanitra ary eo ambadiky ny teny eo anoloanareo izy ny fahafatesana sy ny fiainana mahafinaritra be anareo ohatra teo mba ndeha sigara hitanao zao tokoa hoe zay hitanao foka sigara de zao ny $100 ho faharoambe folo sy fahatelo ambe folo sotra $100 foka sigara tena hitanay mihitsy reny hitanay mihitsy re sary hoe
sarina avokavoka fa ratsy be reny tamin'izany fa foana ihany ohatry hoe alao mbola elaela vao maty amin'izany fa alao aloha ohatr'izay le izy fa androany anananao ny safidy ary Andriamanitra tena manome safidy atsika ry avako malalako inona ny tianao ao ambadik'ireo safidinao ireo dia zava-mahafinaritra no man'ny Jehovahandriamanitra ho antsika mifidiana ny fiainanao izy mba ho velona ianareo eo anoloantsika ilay izy fa Andriamanitra mandrisika atsika so dia mbola tsy haintsika ny safidy tokony raisina ary ny zanak'Israely dia tsy maheno safidy tokony raisina foana eo Andriamanitra alohan'ny mbola kely volamena ny Jiosy eo Jesosy eo Barabasy ny fidiana tsy haintsika no misafidy an'ilay izy Andriamanitra miteny misafidiana ny fiainana mba ho velona ianareo safidy malalaka tsy nitondra basy Andriamanitra ny teny tamintsika tsy maintsy safidianareo ty fa zao safidio dia andraikitrao ao aorianan'izay andramo ka izy ao androany rehefa neno an'iny toriteny iny dia misy teny anankiray zay tsaroko satria eto Andriamanitra dia miteny fa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao dia no tian'i Jehovahandriamanitra ianao ka hiaino ny feony sy fikitra aminy fa zany ny fiainanao sy fahamaroan'ny andronao ny fitandremana didin'Andriamanitra zany mahamaro andro any mahela velona fa ny tsy fiainoana azy indray dia mahamora maty satria maninona satria tsy afaka mihery amin'ny loza isika Andriamanitra raha niteny tamintsika zavatra ty aza atao androany ny tsy fantatsika ny anton'izany tadidiko izay ary io zavatra fa miloana tenako ilay zavatra tonga atao an-tsaiko teo aloha resaka hoe fahafatesana teo dia zao marina mihitsy tena mampinona fa ny zavatra rehefa te asiana ny hoe ampiarahana amin'ny tsy maintsy dia tsy teanao an'io foana ianao na zao ary ianao tena hoe tsy maintsy mihinana gâteau ianao dia hitanao daholo hatramin'ny hoe inavy ny aretina azo amin'ny vokatra ny mamy be loatra tsy maintsy vao misy zavatra tsy maintsy dia efa tsy teanao fotsiny ianao zany dia tsy maintsy kampy aza atao an'izany tsy maintsy homena vola ianao androany dia nera mbola lazaina sao dia vola sandoka ididin'Andriamanitra io avana rehefa miaraka amin'ny fandresen-dahatra dia miaraka amin'ny fitiavan'Andriamanitra misosa ho azy io tadidiko mihitsy tamin'izay vao mivavaka ny fivoazam-panazy io ka tsara fantatritsika mantsy nareo manaraka ireo fa tsika reto dia tsy mitandrina krismasy tsy manao krismasy tsika sao dia nareo amin'ny goaga amin'ny desambra zao nareo dia efa tenenina sao dia amin'ny desambra nareo vao hialy eto sao dia efa tenenina nareo fa amin'ny desambra tsika tsisy databe noely hitanareo eto tsy hitanareo eto mihitsy manao an'io volobava menamena iny dia satroka mena dia tenenareo tratran'ny krismasy dia zao zay taloha tsy nisy fety tsara ohatry ny io teo amin'ny fiainanay mivady krismasy amin'ny tomany mihitsy ianao vao tsy manam-bola dia krismasy minoka 22 décembre 21 décembre dia mafanafana metanetona 24 ariva zany 24 après midi ny mandeha metsena dia le trasony miorana ambiance daholo zany tratony embouteillage vao tsy manao an'iny ianao dia ohatrany hoe ianao ny farahidiny amin'ny dia zay taloha vao mitsaika io vao mipotro décembre io 1er décembre dia ny fifaliana manisy an'ilay sapin dia manisy décoration ao an-trano dia tamin'izany zay vao nanomboka nivavaka dia tonga tao an-trano ilay mpanoton'Andriamanitra dia raha hitan'ilay sapin indray zareo dia mifampijery ka mirahavavy reo dia mifampijery reo dia ohatrany hoe mijery sapin dia tonga dia sorenako mihitsy zay sy mampinona tamin'izany dia maninona koa zao ny sapin tena efa olona mikatona mihitsy ny saina reto mihitsy ny olona mivavaka dia teritery saina dia maninona koa zao ny sapin ohatra jerijery zareo ny sapin antsika reo ngamba le tsy manao krismasy tery saina dia voamea ohatra voamea ohatra ny mampite hitroatra hoe
raha mbola azo ampina sapin ray ary tiako nefa tsisy vola tamin'izao matrosa ary tsy vola fa noho ny taty ariana fantatray ny marina momba ny krismasy tsisy ny forcé zany aza manao krismasy fa tsapany izy tsisy hitrapon'Andriamanitra dia tsy navesatra dia hitanareo fa tsy izay ary zao mampianatra andreo aza manao zany tsika elasy manao zany izy fampianarana efa desambra zay mandefa fampianarana foana momba ny tsy anaovantsika krismasy fa sationany anankiray zany fa ny zavatra rehefa tenanay tsy maintsy dia ratsy aminao foana ny tsy hanao an'iny fa rehefa mena malalaka ianao mandinika ianao ary araka tena mampi hoe nanandrana aloha aorinan'ny hafantarana tenareo tsara anazava-kely anareo aloha za mahita diteniny tena rakotoary zaky ty mantsy tareo hoe ny krismasy io tena dinianareo zavatra tena ty manomboka androany jerenareo tsy misy fety andanin'ny olona vola sy anaovan'ny olona sakrifisy eo amin'ny fiainana afitan'olona mitrosa mihitsy mba hanaovana krismasy hividanana akanjo vaovao mitomany indrindra nareo vehivavy raha tsy mahazo akanjo vaovao sy kiraro vaovao rehefa mandeha krismasy dia jereo daholo ange fa tsy misy afa-tsy biby maloto ny tena malaza rehefa tena fihinana rehefa amin'io krismasy io dia jerenareo raha mba misy resaka ara-panina hoe tena mba tena miavaka zany voka-dehibe ve tsy atao rakitra manodidina araky nirany ampy fity iny mbola alefantsika iny ndray andro any zatra tiana tenenantsika zany dia zao ajanontsika eo ny amin'iny amin'ny desambra sika resaka momba an'izay matetika fa tonga eo amin'ilay hoe afampatesantsika Andriamanitra raha miteny amintsika hoe ty raiso ty fa tsara dia tena tsara iny zay fa Andriamanitra nefa tsy miforce atsika marina mihitsy ilay zanak'adala tata meo anany anjara fananako hoe dia tonga teny omeny izy tena tsy omeko fa arakaraky ny hitazomena an'iny koa vao omeko koa anaovan'io takin'adala hoe tena meo fa maninona tsy omenao nomeny lasa nandeha hitany mihitsy hoe nandeha fa navelany nandeha navelany nandeha mba haninona mba handeha anandra andramo ka izao mitovy amin'Andriamanitra dia mba andramo ka izao koa no miala amin'Andriamanitra fa nandeha le rahalahy fa nahita izy tany nisy fotoana za naditra be aho tamin'izany mbola tena dolatsento be aho tamin'izany dia leobediny dadanay dia tamin'izany nalaza tao taminay mbola tanora malaza le manao fugue malaza le mandeha manotsoaka ny tokantrano miala ao tokantrano midezerta moa ny filazanay azy taloha zay dia mitovitovy génération tamiko malatsana hoe mandeha midezerta izaho nefa ny dezerta zao tato andeha dezerta tena ozy amantsy ampampanay namboariko netako andeha ho aiza lavo izy pampanay andeha anaraka camion aho amin'izay angamba tsisy fifamarina tsoy ato amin'ity trano ty lasa andeha rapitso aza mieritreriky ny tazotazona anahy dia izy pampanay miady foana tamin'izany dia niaro izy izy dana fa tsy maninona le teniny le niteny hoe mandehana fa tsy maninona mihoatry ny natolasaina anay zany eritreritry hoe aza mandeha zany fa maninona mihitsy any tsy andeha tsy zany mahatonga olana ato zaky any mahatonga fa maninona ato inona mbo hitazotazomana olo loatra anahy zao fa zao andana aloha izy tsy mani andana rehefa andeha dia rehefa mety dia andana dia teo ohatry ny eritretra ary tsy nitazoma zany nomena malalaka teny kely ray fotsiny teneny pampanay mandana fa tsy manina fa zao fotsiny anaraka camion eno
za tan'izany metrrehetra manaraka camion zany eo amin'ny devant dia mandeha hitanao daholo ny tanàna rehetrarehetra Majunga, Ambato-Boiny, tokantrano Diego, taingitan-camion. Manaraka camion zany izy papanay ka zao raha vaky ny pneu an'iny dia ianao no manolo ny pneu an'iny. Raha misaofy iny dia ianao mandeha mitady rano atao amin'iny. Dia toanokaranao izy papanay mbola tsy nampanoloko pneu na tomobilina kely anankiray fa andany andana fa tsy manino. Sady mbola bebe loha ihany. Raha miteny foana nefa zany atsika ny karakakely ahoana marina moa zany. Clé firy moa mamogozoana camion raha lalana tonga ny piston ny papanay nga tsy nandeha dia mbola rangity any le olona efa tsy nandeha le olona vaako ny entana satria naverana lalaka fa raha iny no nidina ny varavara vao meny tady fotoana ivoahana zao ry havana malala. Andriamanitra tena miteny amintsika izy fa izy atovy dia mbola tanora ianao atovy zay rehetra iriny ny fonao mandehana alaitsika ny anjara fananantsika amin'Andriamanitra dia mitombona androtsika dia raha nitsikeny amin'ny fiainana ratsy rehetrarehetra rehefa lasa tany le rahalahy le zanak'Adala dia nampitovy amin'izay tao amin'ny trano tao foana tokoa izy tsy nahita ny zavatra tsara rehefa tonga amin'ny fotoana ny ialany tao nahafahany nanao safidy ary nanao safidy izy teo amin'izay vao hitany zany tsy eo akaiky ny dady aive zao izy zany tsy eo akaiky ny dady ry ambako afaka manao fampitahany ianao fa ny zavatra ampitandremako anao fotsiny dia zao hoy tena Andriamanitra ny Jeremia 3:7-8 afakiko aminao. Hoy tena Andriamanitra ny Jeremia 3:7-8 miverena ary zazam-piodina ho Jehovah fa za ihany ny vadinareo ary angalako raha isa tanàna ianareo sy roa isa-pokony ka hoentiko any Ziona ianareo. Mitodika amin'ny zazam-piodina Andriamanitra zany dia ity ny zavatra tena mampatahotra. Angalako ray isa tanàna ianareo izy dia roa isa-pokony dia hoentiko any Ziona ny amin'ny tendrombohitro masina zany any amin'ny fanatriana. Zao ry havana malala ny hevitra zany raha misy olona ray tanàna mandeha miverin-dalana ray ao anatin'ny ray tanàna iny no averin'Andriamanitra. Misy olona ray foko mandeha miverin-dalana anankiroa amin'ireny entin'Andriamanitra tafaverina. Tsy ny olona rehetra miala eo amin'Andriamanitra ka ho tafaverina na hira foana hoe hiverina aminao ary raiko isaky ny isan'andro anao hira an'iny tsy voatery tsy ny hira no mitondra anao hiverina eo fa Andriamanitra no mitondra anao maka ray isa tanàna dia roa isa-pokony ka tandremo amin'izao hifiditsika androany araka ny teny mampiasa misy olona nge tena eo anoloantsika aloha ny fiainana sy ny fahafatesana dia efa ao anatin'ilay fiainana fa lasa indraytsika aloha mandeha manandrana n'ilay fahafatesana fa soa ihany ozy mampinona teo fa tafaverina any soa ihany fa mbola afaka ny verina dia miverina mifidy an'ilay fiainana hoe tena tia tompo dia tsaroka eto ny tenin'i Jesosy ary tena nampisokatra ny saiko any amin'ny Jaona 4:9 misy zany olona ny fialana eo amin'Andriamanitra ry havana dia fanandramana fahafatesana. Toy izy Jesosy tamin'ny fiainany teny mahafinaritra be izy ity. Jaona 4:9 andiny 2:15 i Jesosy andiny 1:15 aloha. Jaona 4:9 andiny 1:15 hoy ny ten'Andriamanitra hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha misy olona mitandrina ny teniko dia tsy mba hita fahafatesana izy mandrakizay. Le zanak'Adala nahita fahafatesana teo amin'ny fiainany satria tsy nitandrina ny tenin'ny ray. I Adama sy Eva nahita fahafatesana satria tsy nitandrina ny tenin'Andriamanitra. I Saoly nahita fahafatesana satria tsy nihaino ny feon'i Jehovah. Hoy Jesosy hoe
raha misy olona mitandrina ny teniko dia tsy mba hita fahafatesana mandrakizay izany hoe tsy hanandrina eto zany adefara midipolo dimampolo ony jiosy taminy fantatray ankehitriny fa manana demonia ianao efa maty abrahama sy ny mpaminany nefa hoe ianao raha misy olona mitandrina teniko dia tsy mba hanandrina fahafatesana mandrakizay andiny fa andao ne ianina jerentsika any amin'ny loka momba an'izay any loka toko fasivy andininy fa fito amby roapolo loka toko fasivy andininy fa fito amby roapolo ho jesosy fa lazaiko aminareo tokoa misy ny sasany eto tsy mba nandrana fampatesana mandra-pahitany fanjakan'Andriamanitra iny adikan'izay misy tamin'ireo mpianatra ireo nanandrana fampatesana tonga dia nahita ry Jodazy nisy tamin'ireo mpianatra ireo nanandrana fampatesana takandry Petera nanandrana nandahany Jesosy dia efa saika maty fa tafaverina fa eto Jesosy miteny andry ry Jaona reny tandrina ny tenin'Andriamanitra tsy nanandrana fampatesana tsy tafaverin-dalana tsy niala tamin'Andriamanitra fa teo foana tsy nanandrana niala tamin'Andriamanitra fa mandra-piala ny tetỳ-tany dia nitandrina foana izy tsy nanandrana zakondrano ny tena anao aza manandrana fampatesana aza manandrana miala amin'Andriamanitra fa tsy mahasoa ny fiainantsika izany ho tahin'ny tompony itsika menakavy ry havana androany tetỳ aminao fa tsy asian'Andriamanitra fefy akory fefy anao anao aza miteny sao dia mahasosotra andry pastera raha anao pataloha ho ten'Andriamanitra am'le teo ataony miaty hoe ny ty verikany mianinona ozy izy dia niotisy ty any Jehovahandriamanitra ianao ka ian'ny feony sy fikitra aminy fitiavana ny angany zany zavatra rehetrarehetra zany raha fatorana sy gadraintsika dia andevo fa raha omena fahalalahana tsika dia zanaka Andriamanitra manome fahalalahana atsika jerena ilay zaza rahalahan'ilay zanaka daly izy na teny omena azy ary no fahalalahana izy mbola teo foana inona tenen'ilay rainy azy zay rehetra na dia anao avokoa ho tahin'ny tompony itsika menakavy minao fa voaraintsika izany afatra izany raha nanao fampitany ianao hatramin'izay no soran'Andriamanitra mbola tafaverina rehefa tafaverina ianao dia aza miala etsony mandrakizay vidio ny fiainana dia ho velona ianao aza mifidy ny fahafatesana fa ozona sy fahafatesana no any fa mividiana ny fiainana dia mba ho velona ianao ho lava andro iainana ho tahin'Andriamanitra araka ny Deutéronome 20 ny tenentsika teo dia ho ambinina amin'ny zavatra rehetra misy ny zavatra mahasoa rehetra ao amin'Andriamanitra tsisy antony tokony halantsika ao raha misy zavatra tsy ampy eo mbola omen'Andriamanitra antsika fa aza manahy ianao mananana ny fotoana ny Andriamanitra ary tena tianao Jesosy tsy ho tafaverin-dalana mandrakizay ane isika menakavy fa hitoetra eo amin'ny faratrehan'ny tompo samita iny tompo ivavakantsika eo aorian'ny ty Satria efa fantatro
Rahantsika vavaka ravan'izany toloteny zany amin'ity androany ity. Andaontsika hiteny hoe tompo androany tsy mila karavasy a Jesosy tsy mila lamboridy a Jesosy satria sady tsy omby tsy sovaly fa efa eo le tady mazaka ny fitiavanao izay mitarika am'izao fahamarinana zao. Ny ondry ry havana malala tsy mba ilana karavasy ary ny ondry tsy mba ilana lamboridy. Fa ny zavatra ilaina amin'ny ondry dia tehina ihany ary mandeha ny aloha fotsiny ny mpiandry ondry dia manaraka ato aoriana daholo ny ondry. Hoy Davida hoe ny tehinao no nahafatahotra. Didin'Andriamanitra iny tehany iny ry havana malala. Mahafatahotra ry havana ny fitandremana didin'Andriamanitra satria anananao toky fa tena mombanao Andriamanitra. Rehefa mitandrina didin'Andriamanitra ianao dia na dia mandalo aza ny loza dia matoky fotsiny tsotro zao ianao hoe zavy Andriamanitra dia mahavelanao tratran'izany. Mety misy amintsika eto androany mbola tsy nanandrana zany hoe ohatrany ahoana zany hitandrina ny didin'Andriamanitra. Fa manome anao fanasana lehibe androany. Andao hiaraka aminay hitandrina ny didin'Andriamanitra. Andao hiaraka aminay hihaino ny feon'Andriamanitra. Andao andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Raha tianao nahita ny tsiron'izany fiainana izany ry havana malala dia izany fiainam-panomponan'Andriamanitra. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Jesosy eo misaotra anao zay satria no ny fahasoavanao sy ny fitahinao Jesosy dia tanteraka teto ny fotoana. Dia fotoana mamy izay nenona indray ny feonao Jesosy. Dia tahio zany teny zany mba tsisy hovery, tsisy latsaka an-dalana na dia iray aza fa hamoha avy zato toenany mponiny tsirairay avy. Misaotra Jesosy malala. Dia tahio Jesosy ny tsirairay avy izay nandray an'izany teny zany mba tena ho voafantsika ny anatin'ny fony, ho voasoratra ao anatin'ny fony tahaka n'ilay nisoratanao tamin'ny vato fisaka izany teny rehetra zany ka tsisy hovery fa hamoha avy zato toenany any am-pony tsirairay avy. Dia tahio izay mba handroso ara-panahy, tsisy hiverin-dalana, hifidy ny fiainana fa tsisy hifidy ny fahafatesana. Dia misaotra anao zay Jesosy averina manao ny derany aja ny saotra sy ny voninahitra hatramin'izay dia ho mandrakizay. Alleluia. Amen. Amen. Hivavaka ho an'ny firenena tsika amin'izao fotoana izao andao ampandrosika ny anabavintsika Erika hivavaka ho an'ny firenena. Teny tompo anabavy Erika. Nomeno fafana indray emotenao fiandroan'ity. Misaotra ny fitantananao Andriamanitra fa lehibe tokoa ny fitiavanao ny tsirairay avy. Mankasitraka tamin'izany teny mandry mahatonga ny mpanofonao izany dia tena hoe tonga sainanay indray mamono ara-pananay mba ny ahaizanay safidy eo anoloanay Jesosy avely sainana izany. Ianao Jesosy ny fiainanay ka tena hoe rehetra izay isafidy amin'izany fiainana izany dia ny tena hitandrina ny didinao afa-tontenanao ary andeha amin'ny fahamarinanao satria ireo ihany no ahafahanay mandray anaty fiainana fianatinay izany Jesosy. Dia nampianatra ny andray ianao tamin'ny fiandroan'ity tamin'ny alalan'izany teny mandry sy afaka avy amin'ny mpanofonao izany. Dia saoranay ny anaranao Andriamanitra satria matoa izay tsirairay avy reto mbola nahare an'izany teny avahanao izany dia izy tianao mbola hitodika bebe kokoa aminao, eny feonao, akatoanao izay tsirairay avy reto Andriamanitra. Dia misaotra Jesosy satria fantatray fa efa dia akaiky ny fiadinao ka andro fara
farany zao mbola etsonao an'izay mbola variny, izay mbola matoritory, izay mbola very Jesosy amin'izao fiainan'izao. Dia ankasitrahanay izany teny izany Jesosy dia rehetra Jesosy tena hoe terizy izay mba tena hipatatỳ anatin'ny fonay lany izany teny izany, tsy handalo amin'ny sofinay fotony fa tena hoe mba afatoavonay tsirairay avy, hitanteranay ny fiainanay dia hisy an'ilay fiainana miaraka aminao izay. Dia hanampinao izay, hametraka fiainanay eo aminao izay Jesosy ary ataonay lohany fiainanay fiainana. Dia nandratanay Jesosy amin'ny fanamasinao ny bitika amin'ny tsirairay avy izay mbola manana fisalasalana sy manampina aminao, tsy mankatoky izay ladainao fa mbola variana amin'izao fiainan'izao dia tazo itao fanamasinao izy mba hanampinanao Jesosy. Fa ny fanamponananao rehetra izany ny vahaolana fiainanay inona lehibe ka avy atrehanay dia ireny mandady sitsy fa raha ohatra izay Jesosy ka tena mahakatoanao, tena tianao amin'ny sy ny manontolo dia ratsy ilay ohatra rehetra izay fa anaty-adanana mandeha fiainana mandrakizay fosy izay izay. Ankehitriny izay Jesosy mbola mitsinambavaka indray firenenay azy. Tena hoe maminay koa izany firenenay izany matoa mbola angatanay vavaka isan'andro efa anatrehanao ary fampatao tsara izany firenena izany fa mbola matsiatoka tsy mihaino izay ladainao, mbola tsy mankatoy izay teninao Andriamanitra, mbola variana amin'ny zavatra maro Jesosy satria hitanao Jesosy fa mbola mahadyady mbola feno aiza ao anatin'izany firenena izany, mandalo ao ny fisiana, ny fanotrano, ny tsy fandriam-pahalemana Jesosy efa tsy lazaina tokoa nefa tena hoe mahakiry ny olona, mampatahotra ny olona na dia mivoaka Jesosy. Dia izany angatanay Jesosy fenoany fanatrehanao amin'izany firenena izany. Aoka ianao ny hamonjy avokoa an'izany firenena izany Jesosy. Tena hoe koazy ny ara-panahirana vahoaka malagasy tena manantona anao. Akatoy izay ladainao anao izay sikotra atao Andriamanitra fa izay ihany hita vahaolana atonga izany firenena izany ho anampy-adanana, anampy-faliana ary ho lasa firenena anakarena fa tsy ampy arak'ilay tao amin'ny toriteny Deutéronomie avy any Kristy Jesosy dia tahirinao amin'izany firenena izany satria mila amin'izany izany firenena izany, mila fitahiniana firenena satria mandako loatra ny fahantrano, ny fahampitehana, ny faharavana Jesosy. Tena amboarina fetony vahoaka malagasy tena hitsianao sy manontolo tsy hamotra ihany fa tena hoe amin'ny tsy fanomberaka Jesosy. Dia matoky izay Jesosy malama fa ihany izany firenena izany ianao, matoky izay Jesosy fa tena hoe mbola hamonjy avokoa mila heko izany firenena izany ianao satria mbola maro ny fianakavinay ao anatin'izany firenena izany ary mbola maro ny vahoaka malagasy ihany koa mangetagetanao Andriamanitra fa mbola tsy mahalala tsara ny fahamarinanao ka kasiora ny fanompon'Andriamanitra ny olona maro Jesosy mba tena hitovy filatantaranao marina tokoa. Dia saotranao izay Jesosy amin'izany izany vavaka izany matoky izay fa tena hoe renao izany ka ny anjerenao hitondra voninkazo manofofona ho an'izany firenena izany. Dia indreto izay Jesosy raha handeha hatory ka na handeha amin'izany teny mamy sy afaka avy aminao izany dia ianao hampahery anay, ianao hampifaliana ty anatinay na dia mandalo azy ary izay mety eratreraka izay ny alafety dia misy matoky Jesosy fa tena hoe azo aina, azo fifaliana sy adana koa izay ka ihany mandeha fitsinay satria ianao ny fanantenanay Andriamanitra dia misaotra tamin'izany teny mamy izany ka raha tory izay dia atory ampiadanana filavinana dia finahitra ho anao rehetra izany. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka indrindra ny ranavavitsika Erikatsika tao anatin'izany vavaka matsiro ho an'ny firenena izany. Dia ho tahiny tompony ianao ranabavy ary matoky sy mino fa Andriamanitra manankiray-pahasoavana dia maro fitianao hatrany tamin'ny asa izay vitanao teto tamin'ity androany ity. Dia mitombosa dia mitombo fahasoavana dia engane mba ho tsarovan'Andriamanitra ny asa rehetra izay nataonareo rehetra. Ianareo rehetra izay nandray anjara teto androany dia tanan'Andriamanitra hikasika anareo rehetra rehetra maro fitianareo. Izay fotoanantsika teto androany lavalava ny fotoanantsika androany fa nefa ny mino fa lavalava nazahoanareo hery. Mbola sy tonga amin'irao lalitra Jesosy mbola samy tahiny tompo velona soamantsara dia rapitso amin'ny fitora hiaraka amin'ny mampianareo amin'ny fandarina misandrata dia rapitso amin'ny sivira sasany alina tahaka izao koa dia araka amiko nareo ato anatin'ny fandarina vavaka fiambenana. Ny fiarahantsika eto ny tapotra fa ny fiarahanareo amin'ny akiradio dia tsy tapaka raha miditra ao amin'ny site web anareo
akiradio point radio 12345.com akiradio point radio 12345.com fa anaomeno nyonjapeo akiradio dia minofinaritra daholo samita iny tompo a mahere zany misaotranao tonga teto a raha tsy teto anao dia nangingina teto zay a fa nifatagavanao teto dia nampafana ny fiarahantsika teto samita ian'andriamanitra mandehana somatsara tontolo andro afinaritra be ny tontolo andro rana fitsomba mpitahina sy fahasoavana raha toy ianao dia toromasomamy no manan'andriamanitra ho anao a samita in'andriamanitra mandoroka mamaintsika tsirairay avy a ho voninahitr'andriamanitra mahereza daholo